Aleloia, aleloia. Mbola faly miarabanareo tsiraray averan-tany aho anio talata fa dia miroapolo ny volana novambra 2025. Ry ava-malalao amin'ny tompo, raha intsika ny rahateo dia manambarany amin'ny faniriana ny andovalanitra na dia mbola etỳ an-tany aza. Izay ny rahateo tompoko, ary koa faniriana hiaraka hanompo any tompo, hiaraka andovalanitra. Tena amin'ny fosy fanahintsika tokoa ve izany? Sa misy olona mbola ankalainao? Sa misy olona mbola tsy tianao? Sa misy olona tsy azoazonao? Ry havana, oka tena iainantsika mihitsy ny hira hiram-pivavahana izany, mba ahafahantsika hiditra ny lanitra tokoa. Satria isika dia mandalo ety ambonin'ny tany ary izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo, ary koa izay tsy madio am-po dia tsy ahitan'Andriamanitra. Tena mila antsika tompo tena mankatoa an'Andriamanitra ary tena mity ny olona rehetra madio am-po izay tsika vao tafiditra ny lanitra. Ry havana hivavaka aloha isika, angataka ny fanatrehany tompo amintsika tsiraray avy amin'izao andro alina mangina izao. Angatao Jesosy mba hanatrika any amin'ny toerana misy anao any, n'aiza n'aiza misy anao, dia angatao ny tompo hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainanao
ary anatrika anao amin'ny toerana izay misy ianao. Ivavaka antsika tompoko, sandrato ny vavaka anao, iantsontsika ilay mpanjaka ny mpanjaka satria velona ny Andriamanitra antsika, velona izy. Ary oka antsika anana finoana mihitsy izay vao ho tanteraka amintsika izany. Mila manana finoana tompoko. Vavaka antsika naran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta. Jesosy io, indreto hoe Jesosy miantso anao Jesosy amin'izao andro alina mangina izao. Tompo malala ho, ianao no Andriamanitra tsara indrindra, ianao ilay Yeshua Masia, ianao no antsonay, ianao ilay ho avy indray Jesosy. Tompo, Andriamanitra velona no tomponay, Andriamanitra marina sy mahitsy, ary miteny ianao Andriamanitra, ary mampafantatra ny zavatra ho avy na ny lasa rasehonao, ka misaotra anao ray satria velona no Andriamanitray. Eny Tompo, mideranao izay, mankalazanao satria mbola ny fanindram-ponao natoy izao anay. Misaotra anao ray malala satria mbola afaka izay miantso anao amin'izao andro alina mangina izao. Oka ianao anatrika na itsiraray avy amin'ny toerana izay misy anay zanakao tsiraray avy Jesosy, na izanaiza no misy anay, na anio na rapitso na miandro hafa, eno ny zanakao an'izao fotoam-bavaka izao, vavaka fiambenana alina izao, dia oka ianao Tompo hiaino azy Jesosy. Tompo malala ho miantso anao izay, mangataka ny famindramponao, mangataka ny fijerevanao anay Jesosy, satria mila anao izay. Enao ilay Andriamanitra fanahy velona sy mahery no antsonay amin'izao andro alina mangina izao. Jesosy indreto izahay, ary indray teny avy aninao, fananaranao anay, ho fampibebanao anay Jesosy, ka amboary foana izahay mba tena ho mendrika tokoa hiditra ny lanitra Jesosy, mba tsy ho verimaina ity ambony ity tany fandalovana ity Jesosy, fa mba ho tonga ny hatrany rehefa tonga ny fotoana dia any an-danitra izany. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao Jesosy andrakotra anay tsiraray avy, ary ianao koa Tompo efa antenero ho an'ny devoly, ka ny anaranao Jesosy no adidiko sy androako ny asa mata satana rehetra, ny devoly mpanakotana rehetra dia adorako amin'ny ranao izany Jesosy, miala tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay, efa resynareo andavaky ny elo ny plasinareo, mialinareo ny fanapa-perikerika rehetra, dorana amin'ny rano Jesosy andavaky ny elo ny plasinareo marany Jesosy avy Nazareta, tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay, miala ny devoly manam-pitsofina rehetra, potena amin'ny rano Jesosy andavaky ny elo ny plasinareo, miala ny devoly fahajabana ara-pana rehetra, potena amin'ny rano Jesosy andavaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery tsy manam-pahefana, miala devoly mpamosavy ny tantady anafika, potena amin'ny rano Jesosy andavaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay, efa resanareo, miala devoly mpitondra aretina rehetra, dorana amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy andavaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery aminay, miala ny fanampamitaka rehetra, miala ny fanaratsitra dia potena amin'ny rano Jesosy andavaky ny elo ny plasinareo, rano Jesosy Nazareta, tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay. Foka tompony ranao Jesosy no andrakotra anay tsiraray avy, oka ianao tompony hiteny Jesosy amin'ny lalan'ny fanahy masinao, ka mitenena fanahy masinao, oka ianao no hiteny fanahy masina fa dia fitaovana kely sy bitika ihany, ka miasa fanahy masina hikasika anay tsiraray avy zanakao eran-tany, satria ianao ilay mpampianatra endry, ianao ilay mpanolotsaina, ianao ilay fahazavana, ilay fanilony tongotra fanahy masina ka ampianaro izay, ampianaro tena hankatoanao tokoa, fa tsy ho fahazarana fotsiny ihany, fa tena fankatoavana anao, ary iova isanandro izahay mba hanaraka anao hay tsara bebe kokoa, ary hay marina bebe kokoa, hay ho masina bebe kokoa, mba ho tafiditra lanitra Jesosy. Ka misaotra anao Jesosy, ianao no ajaina, ianao no ankalazaina, ianao no asandratra, ianao no ambara eto, ianao no tadiavina eto Jesosy malala ka oka tena hiaona aminao tokoa izahay, satria Tompo sambatra izahay mba afaka mivavaka toy izao, fa tsy voatery makany ny trano fiangonana Jesosy, fa natokantranonay Jesosy na amin'ny toerana misy anay Tompo, dia misaotra anao ny amin'izao telefônina izao, misaotra anao koa ny amin'ny ordi izay mana ordi, any amin'ny trano misy anazy ihany ka ny ordi ny ampiasainy. Oka ianao fanahy masina misaoranay, misaotra Jesosy satria ianao dia Andriamanitra tsy miakaiky ihany fa Andriamanitra ny lavitra koa ianao, ka makasitraka ray malala satria be fitiavana ianao, tsy takatra heverina ny fitiavanao anay, ka misaotra Tompo satria miambina anao foana izay miandry anao zay Jesosy na andro na alina, ka misaotra Jesosy malala satria efa tonga amin'ny farany izay izao, ary miteniteninao Andriamanitra fa ianao dia fanahy, ary vavaka aminao dia tsy maintsy vavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana amin'izao andro farany
izao ka misaotra ray satria ianao dia fanay ka misaotra ray malala ao mitera mankalaza anao misaotra ny amin'ny fitiavanao sy famindraponao satria eo aminay foana ianao eo aminay foana ny fanay masinao manamboatra anay manovanay ary mananatra anay ary mitadilana anay ary be fitiavana ianao fanay masina misaotra fanay masina ao misaotra ray malala ao misaotra Jesosy mankasitraka anao ny voninahitra dia ho anao rery any aleluia 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 amen 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 saotran'i Jesosy tsika leo raisitsika ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanay masina antsika anio ny teny izay nomeny antsika anio zany dia momba ny amin'ny hoe hitandremantsika tsy hamonoanantsika foana zany ny anaran'Andriamanitra zay zany anankiray izay aloha tena mila antsika mitandrina mihitsy tompoko ny amin'ny fomba antsika zany satria maro be ny olona manao an'izany na izaho zao raha taloha tamin'ny fahazazana dia teo ihany koa na efa lehibebe koa dia mbola tanatin'izany azafady aloha fa lako le chargeur mety mihetsika le écran hitanao any fa miala tsiny fa tsy afaka mametraka baiboly ahako zao zao mety kokoa zay dia za koa raha taloha dia ohatr'izany mihitsy koa dia indraindray dia manonona mihitsy hoe manonona foanaran'Andriamanitra zany amin'ny zavatra tsisy antony ka tena mila mitandry antsika ho azavain'ny fanahy masina io moa rehefa avy eo zay zavatra zay momba zay mba hitandremantsika tsy zay zany fananarany antsika zany anio ahafahantsika hibebaka momba an'izay raha nanao an'izay tsika na mbola misy manao an'izany ihany ovakintsika na boky Matthieu raisitsika boky Matthieu Matthieu toko 5 Matthieu toko 5 andiny 7:30 ka hatramin'ny 7:30 Matthieu toko 5 andiny 7:30 ka hatramin'ny 7:30 dia ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zafady ny titre dia hoe ny fianianana efa renareo koa fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza manao fianianana mandainga fa efao amin'ny tompo ny fianiananao fa izao kosa milaza aminareo hoe aza mianiana akory na amin'ny lanitra fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany na amin'ny tany fa fitoeran-tongony izany na amin'ny Jerosalema fa tanàna ny mpanjaka lehibe izy io aza mianiana amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao fa aoka ny teninareo hoeny rehefa eny tsia rehefa tsia fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy amen eto zany ry havana ny teny izay tonga amintsika dia momba ny amin'ny hitandremantsika ny amin'ny fitenitsika zany ny fitenitsika io mila mitandrina be tsika eto zany dia miteny ny 9:30 hoe efa renareo koa fa voalaza amin'ny Ntaolo hoe voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza manao fianianana mandainga fa efao amin'ny tompo ny fianiananao amen eto zany tsika rehefa tsika mianina zany dia mila tsika manatanteraka zay le hoe mila mitandrina be amin'ny zavatra alokan'ny vavantsika isika satria zay zavatra ambara ny vavantsika io dia amin'ny ara-panahy koa zany dia tonga dia voaray raha vao misy teny avoaka ny vavantsika ka tsy mendrika dia efa tonga dia efa raisin'ny satana iny dia efa homaniny ary hoentiny hampanganantsika natrean'Andriamanitra zany zavatra anankiray zay itsika mieritreritra hoe tsy mieritreritsika hoe kely zavatra nambarantsika nefa le teny ambarantsika indraindray misy fotoatony lehibe ao amin'ny ara-panahy zany anatin'ny ara-panahy dia tonga dia voasambotry ny fahavalo dia efa misoratra ana poteny antsika zany rehefa tonga ny fitsarana raha tsy mibebaka isika izay no mahatonga ny hoe mila tsika mitandra ny zavatra avoaka ny vavantsika zany zay mahatonga ny ten'Andriamanitra tokoa ny teny hoe aza manao fianianana mandainga fa efao amin'ny tompo ny fianiananao ry havana mila tsika tena mitandra satria maro ny olona rehefa miteny dia tena mihitsy hoe manangatanana mihitsy araka ny teny nambarako teo hoe tambola kely tambola tanora dia nanao an'izany koa impiry moa tsika olombelona manao an'izany manangatanana mihitsy dia tena hoe mianina amin'izao ahako na mianina amin'ny lohan-drahanona ahako
ry havana tena tsy azo atao mihitsy zany, tsy azo atao. Dia manangatahana kavana mihitsy mba inon'ilay olona eo anohantsika zavatra ambarantsika. Manandratsika zany fanahy masana eo mba tsy anamary tena antsika nefa anamary tena amin'ny zavatra lainga. Na dia hoe marina na zavatra ambarantsika dia te andresy lahatra n'ilay olona eo akaiky, dia indraindray lasa mananao foana manangatanana dia miteny mihitsy hoe mba tena hoe tsika raha tena fitentsika koa amin'ny Madagasikara, fitentsika gasy koa na ty koa zany satria be koa gasy koa eran-tany dia fiteny gasy koa. Dia indraindray miteny mihitsy hoe ren'Andriamanitra ry havana mila mitandra antsika, nefa ilay zavatra ambarantsika mety tsy akasitran'Andriamanitra akory. Mila tsika tena mitandra be amin'ny fianianana dia ny amin'ny zavatra izay tonoiny vavantsika ihany koa, satria manambara ny tenin'Andriamanitra eto hoe aza manao fianinana mandainga, aza manao fianianana mandainga fa efa ao amin'ny tompony fianiananao. Amen. Ny teny avoaka vavantsika io zany dia indraindray tsika mahateny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, nefa ny tokony tsy ambarantsika izany zavatra izany. Tonga dia voasambotra ny fahavalo eny ilay teny, dia tsika mieritreritra hoe milamina be fiainantsika nefa nisy teny navoaka vavantsika tsy voavahy iny teny iny. Ratsy tsika ihany no mamana azy amin'ny vavaka sy fangatahana fibebahana amin'Andriamanitra zany. Mila mitandrina be tsika tompoko, mila mitandrina be tsika. Araka teneniko teo hoe impiry moa mba te hoe afaly ny hafa dia manangatahana mihitsy dia hoe tena mary zany hitanao tena zao mihitsy ane, dia manangatahana mihitsy dia manona ny anaran'Andriamanitra ao ambony eo hoe tena ren'Andriamanitra tena ohatr'izany. Mila mitandry tsika tompoko, tena fampianarana sy fanovana antsika no tiany fanahy masina eto, ahasoantsika zany. Mila tena mitandritsika satria raha vao ohatra ka lainga no ambarantsika ary koa hoe zavatra tsy mety na mamerimberina koa anaran'Andriamanitra dia fahadosoana ary fahotana ao antsika zany. Satria ny tenin'Andriamanitra any amin'ny didy 10 dia manambara mihitsy hoe aza manonona foana anaran'ny Tompo Andriamanitra ao, satria impiry tsika hoy aho no manohy anaran'Andriamanitra. Zany isan'izany tamin'ny fahazazana, tamin'ny fahatanorana koa. Dia rehefa miteny dia na dia hoe marina ny teny ambaranao zany na marina teny ambarako, dia ilay olona nefa ohatran'ny hoe misalasala hoe marina ve zany dia tena marina, dia avy eo dia manangatana dia hoe mba ren'Andriamanitra ry havana tsy azo atao zany, tsy azo atao. Ndao jerentsika ke le verset manambara an'izany ao amin'ny Exodosy 5, Exodosy 5 andiny faraika ambin'ny folo. Io zany dia le tamin'ny didy 10 ihany io izay koa ao amin'ny azafady Deutéronomia, tiako ambareto Deutéronomia 5 Deutéronomia tena izy Deutéronomia 5 andiny faraika ambin'ny folo. Dia io mitovy ihany koa amin'ny Exodosy 20 dia ato amin'ny Deutéronomia 5 andiny faraika ambin'ny folo dia vaky toy izao anaran'i Jesosy Tompo hoe aza manonona foana ny anaran'ny Tompo Andriamanitra ao, fa tsy ataon'ny Tompo afa-tsiny izay manonona foana ny anarany. Amen. Hitanao zany, tena mila zany tsika tena hoe mitandrina amin'ny fanonantsika anaran'Andriamanitra io. Dia ao amin'ny Exodosy 20 koa dia mbola mitovy ihany. Exodosy 20 dia ato indray amin'ny andininy 17 dia vaky toy izao anaran'i Jesosy Tompo hoe aza manonona foana ny anaran'ny Tompo Andriamanitra ao, fa tsy ataon'ny Tompo ho tsy manantsiny izay manonona foana ny anarany. Amen. Hitanareo zany eto zany dia anatin'ny didy 10 izy eto. Mampitandrina antsika zany ny Tompo satria matoa tonga amintsika ny teny hoe fananarany satria toetra tsekin'Andriamanitra zany ny manononona foana ny anaran'Andriamanitra io. Hitanareo na ty ampitan-dranomasina ty ary dia misy fiteny zany dia manonona foana koa anaran'ny Tompo Andriamanitra. Za taloha tsy nahafantatra satria aty amin'ny côté anay zany aty amin'ny misy anay dia tsy mitovy amin'ny teny hoe français complet zany ny aty misy anay aty côté misy anay aty Belgique satria efa akaiky ny frontière zany zay, fa aty amin'ny côté zany Wallonie. Dia aty aminay zany misy fiteny izay amin'ny fitenin'ny Wallonie ity zany tsy mitovy amin'ny fiteny izay any Belgique manontolo zany. Dia rehefa miresaka zany amin'ny teny vazaha dia misy fiteny tsy tena fiteny français fa fiteny wallon zany le izy. Dia amin'io misy fitenenana miten'le hoe ren'Andriamanitra.
dia za taloha manonona zany koa amin'le fiteny zareo aty zany de le izy a tsoroko aminareo a fangambany teo amin'ny amantaonany vitsy teo de niteny taminazy anako vavy hoe maman ozy izy matso anahy zany teninao zany anie ozy izy ka zao izy ny tena hoe dikan'izany le izy zany a to de nampahafantaranay manononona foana raha ny tompo Andriamanitra zany izy ay tena marina tokoa satria noho naveriko le frazy a de tena zay tokoa zany hoe miteny ohatrany amintsika fomba gasy hoe ren'Andriamanitra tanareo ohatra zany le izy na ohatrany hoe miteny momba anaran'Andriamanitra zany le izy tanareo ohatrany le manao hoe oh Andriamanitra tanao ohatran'izay zany fatao ohatra zany ny amin'ny fiteny zany de teny taminazy zany ako fotoana vitsy zay teny taminao hoe manona anaran'Andriamanitra izy ianao am'izay zavatra zay izy hoe tena marina tokoa za satria zay tokoa le dikan'le izy ka mila mitandry antsika satria zavatra avoakany vavantsika indraindray a voafatotra antsika ihany amin'ny fahaverezana eto nefa ny Andriamanitra de izy mihitsy no miteny tena sarom-piaro izy amin'ny anarany tena sarom-piaro zany ny tompo Andriamanitra antsika ary afo mandevina Andriamanitra io satria atao amin'ny Deutéronomia dia toko 5 1:10 dia averiko indray mandeha mihitsy hoe aza manonona foana ny anaran'ny tompo Andriamanitra ao fa tsy ataony tompo hafatsiny izay manonona foana ny anarany amen zay le izy ary jerevo fa raha ohatra ka mamaky ny tantara io ianao de jerevo manomboka eo amin'ny 9 voalohany amin'ny toko 5 mba vakio ny tantara io hoe fa manambarany amin'ireo zanak'Israely zareo ireo ary tena hoe natahotra raha nanatona tena akaiky ny tendrombohitra satria iaona amin'Andriamanitra zany iaona amin'Andriamanitra de matahotra izy ireo satria lehibe fa lehibe zan'Andriamanitra satria ny zavatra miseho dia misy afo ndasy vakitsika kely vakitsika kely mihitsy le ten'Andriamanitra vakiko andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina tsy manina mihitsy atao vakitsika ny teny Deutéronomia toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina vakiko ny teny anaran-Jesosy tompo ny titra dia hoe ny teny folo ny antsony Israely rehetra i Mosesy ka niteny taminy hoe ry Israely eo miainoa ny didy sy ny fitsipika izay lazaiko eto anatrehanareo anio dia ianaro ireo ary tandremo ny fankatoavana azy ny tompo Andriamantsika dia nanao fanekena tamintsika tany Horeba tsy tamin'ny razantsika no nanaovany tompo izany fanekena izany fa tamintsika dia isika rehetra izay sambola velona eto anio ny tenin'ny fanatrika taminareo ny tompo tao avoany afo tao atendrombohitra nitsangana teo anelanelan'ny tompo sy anareo ao tamin'io andro io hanambara aminareo ny tenin'ny tompo satria natahotra noho ny fahitana ilay afo ianareo dia tsy niakatra tao amin'ny tendrombohitra ka hoy izy izao no tompo Andriamanitra ao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta tamin'ny trano nanandevozana 7 aza man'Andriamanitra hafa fa izao ihany ajanoko atreo tanareo okanao ny anoy ny toyany eo de manambarany amin'ny didy folo zany eo eto zany dia natahotra ireo zanak'Israely jereo falebezan'Andriamanitra i Mosesy no nitsangana teo ampovoan'ireo zanak'Andriamanitra sy Andriamanitra zany tena mila mitandra zany tsika satria Andriamanitra afo mandevy ny Andriamanitra io ka mila mitandra tsika ny amin'ny fanononana ny anarany satria masina ny Andriamanitra tompointsika io iverintsika ary amin'ny Matthieu toko 5 fatatsika tsara zany zao fa Andriamanitra ny teny zany tary amin'ny Deutéronomia fa tsy ho afatsiny zany izay manonona foana ny anarany tsy ho afatsiny tsy ho afatsiny zany izay manonona foana ny anarany zany de mila mitandra zany isika andininy fa aty amin'ny toko 5 atao Matthieu andiny fa 4:30 fa izao kosa milaza aminareo hoe aza mianiana akory na amin'ny lanitra fa seza fiandran'Andriamanitra izany atreo aloha tanareo na io lanitra io ary tsy azotsika akory zany mianina amin'ny lanitra io na io lanitra io satria seza fiandran'Andriamanitra ny lanitra dia toy ny ten'Andriamanitra any dia hoe 9:30
na amin'ny tany fa fitoeran-tongony izany, na amin'ny Jerosalema fa tanàna ny mpanjaka lehibea izy io. Amen, hitanareo zany. Na amin'ny tany zany tsy azontsika atao mihitsy mianina zany, tsy azo atao ny mianina mila antsika mitandrina tompoko. Oka tena iova mihitsy ny amin'ny fomba fitentsika sy ny fomba fataontsika zanak'olombelona, satria tena fahotana ho antsika, tena hoe avery antsika ny zavatra avoaka vavantsika ohatra ka tsy mitandrina isika. Tena hoe tsy azo atao ny mianina. Eto ny tenin'Andriamanitra, Jesosy mihitsy mantsy no niteny satria izy no nampianatra teto atao Matio. Dia jerevy mihitsy ny teny Jesosy fa mazava tsara mihitsy ny teniny hoe na amin'ny tany fa fitoeran-tongony izany, na amin'ny Jerosalema fa tanàna ny mpanjaka lehibe izy io. Amen. Fantatsika tsara fa mpanjaka lehibe dia Davida io, ary teo koa Solomona. Dia miteny zany ny tompo fa tsy azo atao zany mianina, mitandrema zavatra avoaka vavantsika, satria tonga dia raisy ny fahavalo zany tompoko anakondany eny antsika io, amandreny antsika io. Mila mihitsika rehefa avy eo manala ny zavatra izay navoaka vavantsika ka hoe nahadiso antsika. Mbola misy ny fotoana matontsika tonga eto, matontsika eto mila antsika mibebaka amin'ny zavatra navoaka vavantsika zay tsy nety zany, zay ny bebantsika bebe kokoa rehefa avy eo. Andiny faina amin'ny telopolo Matio 5, vakiko amin'ny ratsosy tompo. Aza mianina amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao. Amen. Hatreo aloha ry havana, misy tena mianina mihitsy amin'ny lohan-janaka, ary koa misy koa mianina mihitsy amina lohana reny na ray zany. Tena mila mitandrina sika tompo, mila mitandrina sika satria tsy azo atao mihitsy zany, tsy azo atao. Ary jerevy ny tenin'Andriamanitra eto manambara hoe aza mianina amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao. Amen. Hitanareo zany. Inona moa no zavatra mba haintsika zanak'olombelona hanovana ny tenantsika? Tsisy anie. Tsy mahitsika manova ny tenantsika. Fa raha ohatra ka manova antsika dia manimba ny tenantsika, manimba. Satria te anamboatra izay namboarin'Andriamanitra antsika, nefa n'Andriamanitra nanamboatra antsika toy izao. Jerevy tsara zavatra miseto ambonin'ny tany. Ny olona mainty ndraindray te hahazo loko fotsy. Ny olona fotsy ndraindray te hahazo loko mainty. Eo ihany koa ny olona tsotra volo ndraindray te hahazo volo matevitevina. Dia ohatr'izay olona matevitevina volo te hahazo volo malemilemy. Ry havana, tokony ho falitsika amin'izay anaovan'Andriamanitra antsika, satria antsika tsy mahay na mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza. Mety hitenao hoe raha ohatra mandoko volo dia afaka manamainty na afaka manafotsy, fa maharitra ve sa tsy maharitra? Na kolokona mena io, na kolokona mauve, na kolokona orange io. Za tena nisy mpandoko volo misy taloha, fa efa nafahan-tompo tanteraka tamin'izany, ary efa nanao témoignage tato ahako. Fa le lokom-bolo izay nataoko dia tsy maharitra, fa verina foana ohatra hoe indray mpandeha isam-bolana, ary vola raha lolany tamin'izany, nefa dia ny eo ihany ny eo, tsy mety afa-po mihitsy. Izay teo aloha. Dia mandoko volo fa iny loko iny afaka tsy maharitra iny, satria tsy izay nanaovan'ny tompo antsika. Fa matoa Jesosy nanao an'ny loko izay mapety amin'ny lokontsika zanak'olombelona, dia mila antsika makasitraka ary mifaly amin'izay nomeny tompo, satria mahatsara antsika zany, tena hoe mahasoa antsika. Tsisy mahay mandoko ny volony na singam-bolo iray ara eto ambonin'ny tany. Mazava be ny ten'Andriamanitra. Afaka mandoko fa tsy hanovana io, fa izay mivoaka avy ao ambany, izay mivoaka anatin'ny loha eo dia le loko nataon'Andriamanitra ihany. Ny loko nataon'Andriamanitra ihany. Nandoko volo teo aloha dia rehefa avy eo manomboka mihalasa le produit, dia le volo vao maniry indray dia efa mivoaka le lokom-bolo tena izy. Ry havana, oka izay raha ohatra mbola manoatra nataoko teo aloha ianao. Tsy hahasoanao io fa vao mihavery anao io, satria tsy anao zany io, fa sandoka io, satria izay koa nahazo anao teo aloha. Tsy izaho mihitsy, izaho mama Felicia mihitsy ny teo aloha, fa tena hoe Jezebela mihitsy no maka endrika. Izy mampaniraka antsika manao zavatra ratsy toy ireny. Fa oka hitoetra amin'ny mahatsikatsikasika mba ho fantatr'Andriamanitra hoe io ny identité anao, io ianao. Fa aza manova ny mahanao anao, fa oka rehefa ianao dia ianao. Izay le izy. Aleloia. Saotra Jesosy tsika, saotra fanamasina tsika. Rehefa tsika dia isika.
ilokom-bolontsika manomboka amay fotsy misaorany tompo mifalia satria izay no afantaran'ny olona ny taonanao ary koa eo anatrehan'ny tompo dia izay ny amin'ny taonantsika zay fa tsy namboarimboarina tsy namboarimboarina ny manja maso sotr'izany zavatra tsy aharitra daholo ireny ary zavatry ny fahavalo daholo ireny ry havana zavadozana izay le hoe mila antsika tena mitandrina tsy afaka tsika hanova izay namboarin'Andriamanitra izay lalaovana itsika dia ohatr'izao dia isaorantsika anazy lehibe izany. Andiny 7:30 fa aoka ny teninareo eny rehefa eny, tsia rehefa tsia, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Amen. Hitanareo izany. Tsika zany rehefa miteny dia tsy mila tsika hoe izingizina hoe zao ny teneniko dia miteny le anankiray eo alohanao hoe tsy maro zany dia lasa tsika dia mbola hitady hevitra hiainony le olona le teny dia lasa amin'ny fahotana farany. Fa rehefa miteny hoe eny zavatra tia marina dia efa zay dia efa zay. Miaino le olona tsara tsy miaino le olona dia efa zay. Mianara an'izay tompoko, mianara an'izay. Aza miady hevitra be fahatany amin'ny zavatra tsisy antony. Fa mijoroa amin'izay nambaranao, rehefa marina nambaranao, rehefa marina dia mijoroa fa aza miovaova. Fa raha ohatra diso dia mangatafonana amin'ilay olona dia hoe diso iny nambarako iny fa zao ny marina tompoko. Satria manjary fahotana manao koa ka hoe miteny nefa diso dia manangatanana mihitsy dia tena hoe marina nefa zavatra lainga. Zay dia efa fahavalo zay satria Satana raha lainga. Izy raha lainga dia tena hoe ho simba tanteraka ny fiainanao. Fa oka tena hoe ijoro rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia. Dia jereva tena Andriamanitra manambara hoe fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Amen. Hitanareo izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Okantsika tena hoe tsy hihoatra mihitsy ny amin'ny izay ambarany vavantsika. Fa rehefa iny zavatra marina dia iny izay. Tsy mila tsika manamary tena amin'ny olombelona. Aza manamary tena amin'ny olombelona Jesosy mahita. Tompo mahita rehefa marina zavatra navoaka vavanao, na le olona faly na le olona tsy faly dia misaora foana ny tompo ianao fa ny fonao ny fananao alamino. Zay le hoe rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia. Fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Satria inona moa no tadiavinao, inona tadiavintsika mbola hanamarinana tena amin'ny olona anankiray eo alohanao nefa tsy mety miaina. Zay lasa mihitsy ny sasany any amin'ny fianianana mihitsy mba inon'ilay olona teny. Ny tompo no mahita, Jesosy no mahita ka tsy misy tokony hanamarina tena. Fa mijoroa dia ny tompo no mahita. Mila tsika tena mitandrina satria ny fahavalo dia izy dia pakatahaka. Zay mantsy Satana zay. Pakatahaka izy. Andriamanitra ilay marina dia ny fahavalo mangala tahaka. Dia mesaka izy anao ohatrany hoe kopy nefa tsy ahazo larana mihitsy izy anatrehan'Andriamanitra. Izay no mahatonga antsika hoe tsy mety ny amin'ny kopy momba ny tenantsika. Raha ohatra tsika lokom-bolontsika mainty dia mijanona amin'ny lokom-bolo mainty. Satria raha ohatra ka hoe tiako mba ho fotsifotsy, mba tiako ohatrany mavomavo, lasa manao kopy an'izy moa no ataontsika izany satria tsy tsika le izy. Izay zavatra tsy araka ny normal amintsika zany, izay akoatra ny mahatsikatsika dia efa kopy izay. Zavatra tsy tsika zay, fa zavatra nangalarina atao mitovy amin'iza moa. Ry havana mila mitandra tsika tompo satria Satana dia izy mpangalatahaka izy. Fa Andriamanitra no marina sy mahitsy dia tokony tsika anaraka le raintsika marina fa tsy anaonao foana. Ry havana zay ny ten'Andriamanitra an'io oka itsika tena atsapa fa Andriamanitra dia tsy tia ratsy izy ary tsy tiany isika ho hisy fiovaovana. Fa rehefa namboarintsika toy izao dia toy izao ihany no akasitrahan'ny tompo amintsika fa aza manovaova izay nataon'Andriamanitra amintsika. Ary eo ka hitandrina tsy hiteniteny tsy hanontonona foana ny anaran'ny tompo Andriamanitra antsika amin'ny tsy anto satria araka ny tenin'Andriamanitra teo zafady fa ahazo tsy afaka tsika raha ohatra manonona foana anaran'ny tompo Andriamanitra tsy amin'ny antony fa ho fitsarana nge tompoko no azo antsika fitsarana mamay tsy afatsiny zany isika raha manona foana anaran'Andriamanitra tsy afatsiny isika. Oka tsika hitandrina mafy dia mafy tompoko. Andohalika tsika hivavaka hiantso ny tompo isika mba hamindra fony amintsika.
satria matotonga amintsika ny tenen'io dia ny toetrantsika zany mila miova isika, mila miova mba hitandrina ny amin'ny fomba fitentsika ary indrindra mba tsy hanonona foana raha ny tompoandriamanitra antsika fa anaja azy ary tena hoe andeha araka zay sitrapony irery aby. Raha afaka mandoalika ianao tompo dia mandoleva satria ny tompo no anatona antsika eto ary izy no mila anao, ary izy no mahita anao, za tsy mahita anao ary nareo koa tsy mahita ahy, fa ny tompo no mahita antsika tsiraray avy hitany avokoa ny momba antsika tsiraray avy amin'ny toerana zay misy antsika. Andoalika isika tompo. Eto amin'i Jesosy ny fibebahanao, mangataha famindrampo amin'ny tompo. Ianao no malala izay momba ny amin'ny fiainanao sy ny izay toetra nataonao teo anatrehan'i Jesosy ny amin'ny teny izay azontsika teo. Okontsika angataka ny famindrampon'i Jesosy. Favaka antsika tompo. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy malala niantso anao satria ianao no Andriamanitray, ianao no mendrika ao miambonahitra Jesosy ary tsy misy hafa. Misaotra tompony amin'ny teny mamy izay nomenao anay anio Jesosy manambarany amin'ny tokony hitandremanay, anajanay Jesosy ny anaranao. Tompo malala mba tsy hanina izahay hiteniteny foana Jesosy fa tena hitandrany amin'ny fiteny vavanay Jesosy satria averenay amin'ny helo Jesosy raha ohatra tompo miteniteny foana ny vavanay Jesosy. Ka mangataka ny famindramponao Jesosy ny amin'ny teny rehetra izay navoaka ny vavanay, ny amin'ny fianianana tompo nanomboka hatramin'ny fahazazana Jesosy ka hatramin'izao an'izao Jesosy malala mangataka ny famindramponao Jesosy mifona aminao Jesosy ho an'izay mbola tsy nahafantatra Jesosy, mifona tompo mamindra fo amin'ny tsiraray avy ianao satria Andriamanitra mpamindra fo ianao Jesosy. Mbola misy ny fotoana tompo ibebahanay Jesosy matotonga aminay Jesosy zany fananarana lehibe zany Jesosy mba tsy hanononona foana tompo ny anaranao Jesosy satria Jesosy araka ny teninao tena anatin'ny didy folo mihitsy dia tsy ho afatsiny izahay raha ohatra ka manontonona foana ny anaranao amin'ny tsy amin'ny antony satria Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra avo indrindra ianao ary tsy misy toanao. Ka mangataka ny famindramponao Jesosy avao zay tsiraray avy Jesosy, amboary zay tompo mba tena anajanao amin'ny fiainanay ary tena atahotranao indrindrandrindra Jesosy satria anao dia Andriamanitra afo mandevina ianao. Ka mamindra fo aminay Jesosy, mamelany elokay Jesosy satria tsisy toanao tompo fa ianao no Andriamanitra, ianao lay masina sy mahery, ianao rery ihany no azo tompoina sy ankalazaina. Ka mangataka ny famindramponao Jesosy tompo, misaotra ny amin'ny teny izay nomenao anay anio, manambara Jesosy ny amin'ny fampitandremana ny amin'ny fiteninay Jesosy rehefa eny dia eny Jesosy tompo malala ianao dia Andriamanitra marina sy mahitsy ianao ary rehefa tsy dia tsy koa io ny teninao, mifona tompo ny amin'ny fiteninay tsy mendrika rehetra Jesosy malala sasao Jesosy ny vavanay, sasao Jesosy ny fisainanay Jesosy mba tsy saina tahaka ny jentilisa tompo izay Jesosy, sasao ny fisainanay Jesosy mba ho afaka tompo amin'ny fitenena pona Jesosy, amboary Jesosy malala mba tena homendrika anao Jesosy tompo. Mangataka koa tompo ny famindramponao Jesosy satria impiry Jesosy zay zanakao Jesosy teo aloha Jesosy dia manonatra amin'ny seza fiandriananao Jesosy dia ny lanitra izany eo koa ny tany fitoeran-tongotrao Jesosy ka mifona Jesosy ny amin'ny toetranay rehetra tsy mendrika Jesosy, mifona tompo satria Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra masina sy mahery ianao ary tsisy toanao. Ianao dia afipetraka Jesosy fa iva fijery ianao, hitanao avokoa zay tsiraray avy, hitanao avokoa ny ataonay tsiraray avy, hitanao avokoa ny lalanay tsiraray avy Jesosy ka mangataka ny famindramponao, mamelanay Jesosy, mamelanay tompo mba homendrika izahay Jesosy. Sasao amaranao Jesosy ny momba anay manontolo, ny lohanay ka hatramin'ny faladianay Jesosy mba hadio eo anatrehanao Jesosy. Sasao Jesosy ny fijerinay Jesosy, sasao Jesosy ny sofinay Jesosy, sasao Jesosy ny tananay ny tongotray tompo amin'ny rano soa tompo malala amboary izay avao zay tompo malala fa milanao tanteraka Jesosy
ny ranao tompo no afaka manadio anay ho afaka amin'ny tsy famarinana rehetra Jesosy io ho any amin'iza moa zay tompo raha tsy ho any aminao irery ihany Jesosy tompo ianao Jesosy mpampianatra mahery mpampianatra feno fitiavana ianao Jesosy malalaka amboary izay oka ianao tompo ampatsiany tsiraray avy zay toetra tsy mendrika nataony tsiraray avy Jesosy mba hibebahany tsiraray avy oka ianao angataka amin'ny tompo raha misy zavatra adinonao tamin'ny fiainanao zavatra nataonao dia mangata amin'ny tompo ampatsiahiviny ianao izany anatin'ny nofy ara ny tompo ampatsiahy ianao anie Jesosy mangataka aminao Jesosy io kanao tompo amela ny zanakao tsiraray avy Jesosy ampatsiahy Jesosy zavatra nataony tompo ka mbola tsy mety Jesosy mitenena aminay ianao Jesosy ampafantaranay Jesosy malala mba tsy avery anay Jesosy zanakao satria tompo misy zavatra tsy fantatray Jesosy zava-miafina nefa tompo mety amandria ilay fahavalo anay zany Jesosy malala miandry ankendritoana Jesosy ilay fahavalo miandry anay Jesosy ka mangataka aminao tompo amanga zanakao tsiraray averan-tany vangio Jesosy ampalalao ampahitao Jesosy zavatra tokony hibebahany tsiraray avy Jesosy raha misy fanadinona tompo anatin'ny tsiraray avy Jesosy mangataka ny famindramponao Jesosy malala diovy Jesosy ny tsiraray avy Jesosy zay miverina aminao an'io tompo malala ka vonina hiala tompo ny amin'ny artifisiel rehetra Jesosy eo Jesosy ny manja maso eo Jesosy ny poudre eo Jesosy ny amin'ny lokom-bolo ny fanamboarana volo sy mombamomba rehetra ny amin'ny ho Jesosy raha misy tompo vonina hiala Jesosy dia konao tompo ampahery anova Jesosy ampafantatra tompo ny tsiraray avy satria tompo zava-pona izany Jesosy fa mba tena ho naturel Jesosy ny tsiraray avy eo koa tompo ny lehilahy manao fitafiana tsy mendrika Jesosy fitafiana finjifinjy Jesosy sy ny toetra tsy mendrika rehetra tompo malala kanao tompo amindra foa anamboatra Jesosy ny zanakao tsiraray avy zay miverina aminao Jesosy malala eo koa tompony amin'ny fiteny tsy mendrika tompo zay mibebaka aminao Jesosy malala zay mangataka famindram-po aminao tompo dia koa tompo anova ny tsiraray avy tompo amin'izay mibebaka aminao Jesosy ianao Andriamanitra be famindram-po ianao Andriamanitra tsara indrindra ianao Andriamanitra mpamela heloka ianao Jesosy ka milanao izay milanao zay tompo malala satria tsy mavita tena izay Jesosy tompo entinay anatinao Jesosy ny ankonanay tsiraray avy zay marina kohonana eo koa Jesosy ny havana fianakaviana manontolo Jesosy ny tsiraray avy Jesosy zanakao eran-tany Jesosy entinao anatrinao Jesosy malala amboary tompo mifony izay ho an'ny tsiraray avy mifony izay tompo ho an'ny sambatan'olona Jesosy malala hoentinay ao anatrinao Jesosy malala satria tompo anao n'Andriamanitra velona sy mahery amboary Jesosy avaozy Jesosy ny olona tsiraray avy Jesosy tompo mitondra kosa Jesosy ny Madagasikara tandrazanay Jesosy malala amboary tompo Madagasikara Jesosy mangataka ny famindramponao mangataka ny famindramponao Jesosy amin'ny tandrazanay mangataka aminao Jesosy amboary Jesosy ny tandrazanay Jesosy malala mamindra fo tompo malala okanao tompo anadio Jesosy ny fisainany tsiraray avy okanao tompo anova Jesosy ny fisainany tsiraray avy Jesosy mangataka ny famindramponao tompo amin'ny Madagasikara Jesosy okanao tompo pisy ny filaminana Jesosy ao atandrazanay Jesosy okanao hiditra antsehatra Jesosy okanao hiditra antsehatra Jesosy amin'ny tandrazanay Jesosy satria Andriamanitra mpamindra fo sy mianatra ianao ary tsy misy toanao Jesosy tompo ho any amin'iza moa Jesosy izahay Jesosy fa ianao no Andriamanitra velona sy mahery ianao no deraina ankalazaina Jesosy ary tsy misy toanao Jesosy mitondra kosa Jesosy malala ny amin'ny tany izay misy Jesosy ireo izay olona nangalarin'olona Jesosy any Nigeria Jesosy mangataka aminao Jesosy ireo zazamambehivavy eny tompo mangataka ny famindramponao tompo vonjeo izy ireny Jesosy malala afao Jesosy amin'ny fatotra Jesosy zay nangalaran'olona an'izy ireo tompo malala mangataka ny famindramponao Jesosy malala okanao tompo amela heloka Jesosy ny zanakao tsiraray avy amboary Jesosy vonjeo Jesosy eny mbola misy Jesosy mbola tsy afaka amin'ny gadra Jesosy any amin'ny toerana izay nangalaran'olona an'izy ireo tompo malala mangataka ny famindramponao Jesosy malala eo koa tompony amin'ny guerre partout Jesosy efa miseho amin'izao andro enanay izao Jesosy malala ianao tompo no mahita no Jesosy no efa nampafantatra Jesosy fa kesa dia ho avy ianao Jesosy efa Matthieu 24 zay izao ka mangataka aminao Jesosy arovo zanakao amin'ny toerana misy ny ady etsero
arovy ireo zanakanao tompo satria mila anao fatatra, mila anao tompo ho any amin'iza moa Jesosy izay ratsoany aminao. Ianao rery ihany no antsonay, ianao rery ihany no derainay Jesosy, ary tsy misy hafa fa ianao rery ihany no tomponay. Jesosy malala ho mendrika deraina ianao, mendrika karazanao tompo malala ho, ka saratray Jesosy ny voninahitra ho anao, ny dera ho anao Jesosy, anao izany hatramin'ny taloha indrindra, tsy ankehitriny ary mandrakizay doria. Tompo malala ho, mangataka ny fanay masinao, mangataka ny fanay masinao Jesosy malala ho, oka ny fanay masinao ameno anay tsiraray avy, fenoanao zay fanay masina ho, milanao zay fanay masina malala ho, oka ianao anavao indray ilay solika ao anatinay, oka anao ameno indray ilay solika ao anatinay fanay masina ho, oka ianao ameno anay fanay masina ho, fanay ny iray, fenoanao zay fanay masina ho, oka ianao ameno anay mitafitafo fanay masina, milanao fatratra izay, tsy mahavita tena zay fanay masina raha misaraka aminay ianao, ka mangataka aminao fanay masina, oka ianao anavao anay indray, oka ianao ameno ny solika anay fanay masina, oka ianao ameno anay tsiraray avy, feno ianao izay, feno ianao ny fanainay, oka ianao ameno anay fanay masina iray, oka ianao anadio ny taovanay manontolo, oka ianao anadio ny fanainay amin'ny afonao fanay masina, ilanao zay fanay masina Andriamanitra ho, oka ianao anasitrana zay tsy salama amin'izao raha sy fotoana izao, ianao ny dokotera ambony dokotera rehetra, oka ianao anasitrana fanay masina azay tsy salama amin'izao raha sy fotoana izao, sitrano zay fanay masina, amboary zay fanay masina, avao zay fanay masina, fenoy ny menaka anao zay fanay masina, milanao zay fanay masina iray io, oka ianao ameno anay mitafitafo, fenoanao mitafitafo zay fanay masina ho, fa tsy mahavita tena, ianao le fahazavana, ianao le mpitaridalana anay fanay masina, milanao izay, milanao zay fanay masina ho, ka miantso anao zay fanay masina ho, oka anao ameno anay, oka ianao anavao anay, oka ianao anamboatra anay fanay masina, satria le fanay masina iray tsara indrindra, ary tsy misy toanao, ary tsy misy toanao fanay masina, mangataka ny fahafenona avy aminao fanay masina, ho any amin'iza moa zay ratsoany aminao irery ihany, ho any amin'iza moa zay ratsoany aminao irery ihany fanay masina malala ho, ianao lay tsara indrindra, ianao lay masina indrindra, ary tsy misy toanao, oka ianao ameno ny tany fanay masina ho, oka ianao ameno ny tany fanay masina ho, oka ianao anavao anay, oka ianao ameno anay tsiraray avy, oka ianao anavao anay, oka ianao ampianatra anay, oka ianao amangy anay fanay masina ho, oka ianao anome fahendrena anay fanay masina ho, satria le fanay ny fahendrena, le fanay ny fitiavana, arovo zanako tsiraray averan-tany, oka ny fahazavanao zanako tsiraray averan-tany fanay masina ho, milanao izay, milanao zay fanay masina ho, oka ianao ameno anay, oka ianao ameno anay fanay masina ho, milanao fatratra izay, milanao fatratra izay fanay masina iray io, mankasitraka anao, mankasitraka anao fanay masina, mankasitraka anao fanay masina, satria eto aminay foana ianao, eto aminay foana anao fanay masina ho, ka misaotra anao fanay masina, misaotra anao fanay masina, mankasitraka anao, mankasitraka anao, mankasitraka anao fanay masina, misaotra anao ray malala ny amin'ny fotoana teto, misaotra ny amin'ny teny zay nomenao teto ray malala ho, satria enao ray no teto, enao no manome teny anay zay mahasoa anay, enao no mananatra anay, enao no mikarakara anay, enao tsy mba mandao anay na mafoy anay anao ray malala ho, fa eo foana ianao Jesosy tianay ka misaotra anao Jesosy omenay anao ny voninahitra, ny haja, ny dera, ny saotra ho anao Jesosy, ho anao rery ihany izany, satria mendrika kalazaina ianao, mendrika tompony ianao, misaotra Jesosy satria tsisy toanao, tsisy toanao Jesosy, ianao le Yeshua Masia, ianao le ho avy Jesosy any amin'ny raha ho any lanitra, ampiakatra anay zanakanao, ianao rery ihany no azo tompoina, ianao rery ihany no azo andrandraina Jesosy, ie ny nofo rehetra Jesosy dia mandoalika eo anatrehanao, tsisy mihoatra anao Jesosy, tsisy mihoatra anao, ianao ny tompon'izao rehetra izao, ianao rery ihany no masina sy tsara indrindra, ianao rery ihany no andolehan'ny nofo rehetra, ianao rery ihany no Andriamanitra azo antenaina Jesosy tompo, ka misaotra anao Jesosy, mankasitraka anao Jesosy, apetraka eo aminao ny fotoana rehetra rapitso, mba zanakao tsiraray avy eran-tany, eo koa nefa misy ny apitso any amin'ny toeran-kafa, oka ianao hiaro, hitantana zanakao tsiraray avy, oka ianao hiteny amin'ny tsiraray avy, oka ianao hamangy ny tsiraray avy Jesosy tompo, oka ianao hanamboatra anay tsiraray avy,
oka anao anova ny tsiraray avy jesosy satria milanao izay ho any amin'iza moa zay tompo ratsoany aminao rery ihany ka mankasitraka ray malala o mankasitraka tompo ny voninahitra ho anao voninahitra ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra tsy ankehitriny ary-mandrak'izay doria mankasitraka jesosy amboary ny fony tsiraray avy diovy ny fony tsiraray avy amboary ny fonay tsiraray avy fenoanao fanay masatria plasinao ny fonay oka anao amenao anay oka anao anamboatra anay ka ny voninahitra ho anao misaotra ray io misaotra ray malala o aleloia 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 dera ho anao rery ihany anaranao jesosy ny angatahako izany vavaka izany misaotra tompo aleloia amen 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 aleloia rehefa malala amin'ny tompo zay ny fotoanantsika anio fa mbola afaka ianao tompoko manohy mivavaka fa izako amelanao indray anio dia amin'ny lakamisy indray tsika minona eto raha sitrapo jesosy tompo dia samy mahery daholy dia tahiny tompo daholy dia tafandriamandro indray ho an'izay mbola atory eo veloma tompoko dia ho an'izay asa dia mahery iza daholy tompoko aleloia dia tahiny tompo daholy amen